mbola tsara zavatra ihany koa nalekeny hoasaina amin'izao faraparan'ny taona izao alohan'ny ivadiana any amin'ny taona vaovao 2024 satria dia anisan'ny mitondra ny fanehoan-kevitra goavana praiminisitra teo aloha Omer Berzika. Izy no vahintsika amin'izao atoandro izao eto mifandarana Okazava. Miarabanao Andriamatoa praiminisitra. Misaotra indrindra Andriamatoa Mamy Patrick, miarahaba ianareo ato amin'ny fandaharana Okazava amin'ity station radio Viva ity. Sahala amin'izay koa dia miarahaba ny mpanaraka n'ity fandaharana ity manerana nosy sy any amin'ny any andafy any. Zay rehetrarehetra mahazo an'ity fandaharana ity zany dia arabaina daholy. Ianao moa tompoko sarotsarotra nazahoananao ary atao hoe nandeha foana tety faritra samihafa. Ny zavatra mba ho anontaniananao hoe mbetsaka ny resaka tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra rehetra ny nanahoana tamin'ny faritra izay nandalovanao satria lara-pahamehana loatra raha resaka hoe tokony andro fahalemana nefa eto amintsika dia manjaka ny tsy fandriam-pahalemana tompoko. Lasa dridran'ny ngilo mihitsy ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ary izay toerana rehetrarehetra ale dia ambentiny resaka foana ny tsy fandriam-pahalemana ary iainan'ny vahoaka mihitsy fa tsy hoe zavatra resahana fotsiny izao. Mandrendrerana ny tsy lalandava tokoa ny vahoaka, matahotra ary tsy afaka mamokatra arak'izay tokony ataony, arak'izay efa nataony hatramin'izay noho ny ty tsy fandriam-pahalemana ity zay tsy mety ahitana vahaolana ka malasa eritreritra mihitsy fa nga izy ity dia fa tsy nahitany ny fanjakana vahaolana mihitsy ary tsy nahitany ny vahoaka zavatra azo lazaina hoe mba iarovany tena ary ahafahany mifanometanana dia mba ialana amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity fa efa tena mampiteniny mona izy ity ary lasa lavitra mihitsy ny eritreritra rehefa tena mevitry n'izy ity Andriamatoa Patrick. Manoloana nisy moa zany ny dianao farany zao nahazo an'iny faritra Tsinanana iny. Nisy an'ilay toe-javatra somary nanahirana teo ary lasa voatontonona ny resaka fitsarana tamin'ilay izy a. Ahoana ny fandraisanao an'iny tompoko teo ilay resaka hoe mpanakan-dalana dia tamin'ny lalam-pirenena faharoa iny dia avy eo dia nisy fafana vonjomaika dia avy indray naverina ny samborina dia niditra indray a. Aiza ho aiza zany no fahitanao ny politika ampiasaina momba an'izay hoe fitantanana eo anivon'izay raha mbola resahantsika izay resaka hoe tsy fandriam-pahalemana sy ny tontolony rehetra misaotranao nametraka an'izany fanontaniana zany fa tany Tsinanana tokoa ny farany teo ary vao tonga omaly efa ariva alkalina ihany. Voaresaka be mihitsy ny mikasika an'io tsy fandriam-pahalemana ho an'ny mpandeha amin'ny lalana eny. Anisan'ny lalana tena misy mpandeha be dia be na ny olombelona izay mandeha makany Tomasina na miverina avy any Tomasina makaty Antananarivo fa misy faneraserana be dia be tokoa iny lalam-pirenena faharoa iny. Sahala amin'izay koa ny mpitondra entana, ny camion lehibe reny mpitondra entana. Izy moa teo hitanao ihany ateo ohatra ny hafahafa tsy hitako ny lazana ny andraikitra izay tokony raisiny fitondram-panjakana mikasika n'ity raharaha tsy fandriam-pahalemana ity. Voasambotra tokoa ireo olona izay nanao ireny asa maloto, torabato atao amin'ny taxi brosy, ny mpandeha amin'ny ferinaina, ny tompon'ny fiara amin'ny ferinaina, ny rehetrarehetra dia ao anatin'ny tsy fitoniana mihitsy rehefa mandeha. Ka rehefa voasambotra reny olona reny arak'ilay voalazanao teo Monsieur Patrick dia navotsitra indraiky eo dia eo no misy tsy fifankazahoana entre ny
mpamily ny tompon'ny fiara na le syndicat zay nanajanona ny asany mihitsy nandritra ny andro anankiray sy ny ena moty ny zandary zay nanambotra nyreny olona ireny nefa ny fitsarana atondray ohatrany mamoaka nyreny olona ireny ninona fanazavana omen'lay fitsarana anatin'izany dia manjary tsy mandetra eo amin'ny vahoaka fa ahoana ny olony ratsy zay efa voasambotra indray no avotsotra eo foana ny mahatonga amin'ny teny hoe tsy maintsy misy fanazavana ny saim-bahoaka ary tsy maintsy misy ny ataontsika hoe teny miera amin'ny vahoaka ilazana aminy ny zava-misy marina ilazana aminy ny zavatra izay iainany amin'ny andavanandro zany aiza hoaiza ny fiarovany fanjakana ny vahoaka malagasy mialatsy indrindra izay zavatra zay zany dia anisany miteraka lonilony miteraka aiahy ary miteraka ihany koa tsaho isan-karazany zany ny fitsarana moa dia manana ny fomba fanaovany an'izay adidiny mikasika ny fanasaziana ny olona zay mikasika ny fitsarana dia aveo manasazy ary izay zavatra zay tokony mifanaraka tsara amin'ny ankety izay efa nataony mpitandro filaminana dia manjary mifanilika andraikitra rehefa aveo rehefa misy zavatra toy itony ny tompon'ny tomobile sy ny mpandeha moa dia tsy mahalala afa-tsy ireo tompony andraikitra ireo ka naninona zany tsy mba nisy fanazavana feno nentina nilazana ny zava-misy tokoa ary raha ohatra ka move tokony avotsotra marina le olona satsia raha ohatra ka nisy fisalasalana mikasika an'ireo olona ireo tokony nanome fanazavana mikasika zany ny fitsarana izao Andriamatoa Patrika dia anisan'ny olona tena mandala ny fahaleovan-tenany ny fitsarana fa kosa dia tokony ajaina atrany ny asa satria ireo olona ireo aneka nenena iaro ny vahoaka iaro ny marina iaro ny rariny misy fanontaniana tompoko hoe miteny ianao hoe fahaleovan-tena ny fitsarana ary tokony ho zay no izy manana amin'ny fahaleovan-tena ny fitsarana fa somary misy zavatra eto any mba anontaniako anao satria moa ianao prime ministre ny olona prime ministre zany oka zava fa olona mahafantatra ary mahatakatra ny zavatra tokony ho izy eo an'n'ivony fitantanana ny firenena indrindraindrindra amin'ny sehatra zay sahaniny zavatra misy miresaka an'izay fahaleovan-tena ny fitsarana zay tsika nisy moa zany ny SMM iny nanao ny fitakiana sy ny fanadiovana zay atao hoe tsy mora tokoa ny fanadiovana araka ny tenisy ireo eketsika zay fa ny zavatra misy eo amin'ny fizotra ny teo amin'ny toerana nisy an'ireo mpitsara sy ny tompony andraikitra ambony amin'ny fitsarana raisitsika ny ohatra anankiray hoe nisy ny sehatra maro an'ireo ataontsika hoe zavatra niseho taritoko mihitsy le izy Andriamatoa Prime Ministre hoe niseho ny zavatra nisy teto teo ny raharaha Claudine raha zay mamonjy teo ny affaire Bois de Rose teo ihany koa ny raharaha Alain Lamassaune zay ataontsika hoe nisy ny dossier rehefa nandiny nandrasana dia ny PSG ny procureur général tamin'izany anisan'ny teny mihitsy ny hoe tsy tokony omeloko ty olo ty sy ny karazany tsy hita zay tokony anenjena azy tamin'izany zany ny zavatra nisy tateoriana nisy ministry ny fitsarana teo aloha zany ny ministry ny fitsarana teo aloha rehefa niala teo amin'ny toerany dia somary nanaitra ary zavatra tsy fahita hoe lasa procureur général eo zany so hoe toerana ministre ianao nidina nakany amin'ny procureur général any amin'ny cour d'appel zany mazava ho azy le situation mafy be izay mbola tsy hita zay tena fiafarany loatra amin'izao dia any amin'ny procureur général zany zao ny ministre teo aloha ny procureur général asa hoe ahoana tompoko fahitanao an'izay toe-javatra zay zany mba tiako anontaniana hoe tafapetraka ve le sa inona ny politika tena misy ao anatin'izay resaka hoe lalao amin'ny fitsarana zay mampime sady mampalahelo le zavatra matoa mitsikitsika teto dia nome ianao taria Andriamatoa Mamy Patrika
satria zavatra mahatsikaiky tokoa any ny zavatra misy indraindray iny raha Claudine iny satria iny miavin'le tantara tao zany a no nipoiran'lay famindrantoerana ny olona nipisin'le monument zay mihitsy raha tena zoena zany a de mahagaga fa fomba ahoana ny olona hita fa matona alana amin'ny toerany dikan'izany zany misy zavatra tsy mety ny nataony tao satria nisy pression iny fa tsy zavatra nandehandeha ho azy reny fantatsika tsara ary tsy iverenana fa mandany fotoana tsika raha iverina amin'izay fa kosa fantatry ny rehetrarehetra teto amin'ity tanindrazantsika ity fa ny ministra izay niaro izay olona ny everiny olona tao amin'ny Bianco fa nanao adisoana dia voatery tsy maintsy nalana tamin'ny toerana rehefa nalana teo indray izy a nalefa amin'ny toerana procureur général inona ny dikan'izany eo ny mahatonga lay ayahin'ny vahoaka eo lay mahatonga ny lonilony mahatonga ny tsaho satria everin'ny olona fa misy ambadika politika io a misy kajikajy hafahafa misy zavatra tiana fenina ve no mahatonga zavatra ohatran'izany hafahafa ihany ane zany ministra avy eo amin'izay a alefa ry amin'ny toerana anankiray izay ambany noho ny maministra azy ary manaiky an'izany marina fa ny adiditsy an'olon-dratsy fa eto a hafahafa tsy de fahita mihitsy le zavatra ary inona ny mahatonga an'izany a ohatrany misy akamakama misy zavatra amboamboarina fotsiny zao anafenina zavatra zay mitonga an-tsain'ny olona ko zavatra ohatran'izay a dia everiko fa tsy mety atao amin'ny fitantanana an'le vahoaka raha tianao ny ampanjaka ny marina sy ny rariny eto amin'ity tanindrazana ity ianao mpitantana zay nampindraminy ny vahoaka averomberiko foana io ny fahefana dia tokony atao ahasoa azy hitadiavana ny tombotsoa iombonana io fa tsy ny tombotsoa manokana ho an'olona na tombotsoa na ekipa na tombotsoa na antokon'olona na antoko politika na zavatra tsy fantatro any ka izay zavatra zay zany a rehefa diso ny olona anankiray dia mandray ny sazy mifanaraka amin'ny adisoana mahita ve zany hoe maleo tena le fitsarana zao ka izay indrindra ny olona zako an'izany anie zaho aho a tena mandala ary mitaky an'izany fitsarana mahaleo tena izany fa oka kosa izany fahaleovatena zany tsy maintsy fefena tsy maintsy atao zay fefy rehetrarehetra amin'izao fotoana zao manko mbola tsy mahaleo tena ny fitsarana ya satria mbola miankin-doha be debe amin'ny mpitondra fanjakana ambony amin'ny exécutif indrindraindrindra ko dia tsy afaka manoatra indraindray amin'ny famindrana olona ohatran'izany amin'ny fanaovana zany dia za zany mieritreritra fa izao zava-misy izao arak'izay niteneninao teo io moa zavatra voaresaka amin'izao fotoana izao atsika miresaka izao fa tsy niomana ny amin'izany akory ny tenako aloha ka za zany mieritreritra fa tsy mety zao zavatra zao no mahatonga an'lay olona milaza hoe tsy mahaleo tena na velively ny mpitsara sy ny fitsarana misy azy satria zay zavatra tiana amboamboarina rehetrarehetra afenipenina rehetrarehetra anaovana ny fitsarana ho fitaovana mety mifandray ao anatin'izany resanao zany ve andra mato premier ministre ny resaka hoe tsy fitsangana ny haute cour de justice hatramin'izao ka raha olona vonona ny efa ho tapitra manko ty mandahazay indrindra raha olona vonona tena vonona ny ampiasa ny fitsarana ho fitaovana tena fiarovana ny mariny sy ny rariny ho fiarovana ny vahoaka malagasy amin'ny etraketraky ny mpitondra azy indraindray de tsy maintsy natsangana ny haute cour de justice tokony natao zany laharam-pahamehana mihitsy mba hahafana mitsara ireo olona izay nampindraminy fahefana satria io fahefana nampindraminy azy io a tsy fahefana entina hitadiavam-bola hitadiavana soa manokana
fafahefana izay entina anasoavana an'le vahoaka, entina hiasana ho an'le vahoaka. Raha atao amin'ny teny frantsay izy, le pouvoir ne doit pas servir des intérêts personnels ou de parti ou de groupe, fa des intérêts généraux à l'intérêt supérieur de la nation. Le pouvoir n'est pas fait pour servir les tenants du pouvoir, mais pour servir l'État, pour servir le peuple. Zay angamba nanaovako azy amin'ny teny frantsay, miala tsiny indrindra no miteny an'izay satria ataony zalahy fitaovana hitadiavana harena fitava. Il gouverne pour se servir et non pour servir. Zay tsy mety. Zay zava-misy antenaina ihany hoe mety mbola ataontsika hoe io ambiny kely tavela hitonan'ny mpitondra amin'izao fotoana hoe mety antenaina ihany hoe nitsanganan'ny haute cour de justice dia efa tsisy hevitra intsony amin'ny fahitanao azy. Raha ny tokony ho izy dia tokony atao ihany ny fananganana ny haute cour de justice, satria zavatra fianianana natao eo anoloan'ny vahoakany nataon'ny président de république amin'izao fotoana zao. Ka raha ohatra ka anaja zany fianianana zany izy, manaja n'le vahoaka fa tsy manasazy ny vahoaka, raha tsy amandalitra ny vahoaka izy, raha tsy anao kobaka ambavy izy, raha tsy anao lenga tsara lahatra amin'ny zavatra lazaina rehetrarehetra amin'ny vahoaka, dia tanterahany zay fianianana nataon'izay. Tiako antanina hoe aminao ve ianao ve zany mety mbola mety anatena ve ianao hoe anangana zay sa tsy anangana? Ny président de république matoa ny fidin'ny vahoaka dia ray aman-dreny, ka tokony tazona ny teniny engagement io, ka zay engagement zay dia tsy maintsy manosika azy anatanteraka an'io. Ka fiheverako azy raha ohatra ka tena ray aman-dreny marina izy ary tena manaja marina ny fianianany teo amin'ny vahoaka, dia tsy maintsy tanterahany zany dia ho vitany io. Zay ny fanantenako. Ny zavatra nisy ange dia mato premier ministre zao ny hoe tao ao anatin'ny lalam-panorenana misy feim-potoanany tokony nananganana ny resaka haute cour de justice io. Efa voadika zany ny lalam-panorenana ao anatin'izay re dia misy ihany koa ny filazana ao anatin'izay ny hoe tokony mitsahatra amin'ny asany zany ny filoha rehefa tsy natanteraka an'izay toe-javatra zay. Nefa tsy izay tsony ny hita amin'izao fotoana. Ka io ny fanajana ny lalàna sy ny fampanajana ny lalàna eto amintsika eto amin'ireo manana ny fahefana amin'izany dia tsy tanteraka avokoa. Kanefa il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dia amiko zany tsy tara akory zao, afaka atao ihany io ary tokony ho atao. Izay zavatra zay zany dia tokony zavatra voalohany indrindra lalipaka ao anatin'ny sain'ny mpitondra, ao anatin'ny fomba fihetsin'ny rehetrarehetra. Satria zaho mieritreritra fa raha manana ny enatra ny fanajana an'le vahoaka izy dia tsy maintsy manatanteraka an'izay rehetrarehetra. Loha hevitra manaraka hoentintsika Andriamatoa premier ministre teo aloha moa zany Andriamatoa Omer Berzika ny vahintsika eto amin'ny fandarana Okazava. Loha hevitra faharoa ibahana mihitsika ny resaka sosialy vetivety indrindraindrindra amin'ity resaka vidim-piainana, fitotonganao vola malagasy sy ny karazany. Ahoana tompoko ny fahitanao an'io vidim-bary, ny vidina solika, ahoana ny fahitanao an'io toe-javatra io? No manko premier ministre ny tatana gouvernemanta ihany eto tsy afaka amin'izay mihitsy ianao aloha zany etreto eto. Ya misatranao Andriamatoa Patrick mikasika ny zay fanontaniana zao. Ianao angamba mitovy akoa mba naheno le fanambarana tamin'ny RFI tamin'ny Radio France Internationale. Tsika ny farany. Ya tsika ny farany amin'ny firenena. Farahidiny mihitsy. Farahidiny tsika. Zavatra mahamenatra zany amin'ny zava-misy rehetrarehetra eto amin'ny firenentsika.
ny fanomezan-janahary eto amintsika eto tena ota lehibe ny ataontsika ny ataon'ny mpitondra raha jerena amin'izany zavatra zany mangetaeta ambony lakana eto ve tsika ty de inona ny mahazo atsika ty nosy lehibe indrindra amin'ty faritra misy atsika ty amin'ny océan indien occidental ty amin'ny faritra andrefan'ny ina moa zany ny ranomasimbe indianina de ahoana itsika indray ny farahidany eran'izao tontolo zao fa tsy amin'izany faritra zany ihany de mampalahelo tena mampalahelo tokoa ary raha jerena tokoa very le olona feno foana ny lalana eto Antananarivo eto amina tomobily tsara tarehy sy isan-karazana fa ampahafiry ny vahoaka malagasy reny olona anatin'ireny manana trano mijoalajoala sy inona ny kapitalitsika fa ampahafiry ny le vahoaka malagasy no manana an'izany manana ny ampy ny ankamaroany angamba ny 570 isanjatony vahoaka dia miaina fadiranovana miaina mitady zay ho an'ny isan'andro rehefa nona ny kibo mivezivezy ny fanahy efa tsy mahita izay atao tsony fa tena sahirana tokoa ny vahoaka malagasy indraindray miteny le olona hoe tsy marina zany lazain'ny olona atao amin'ny RFI zany kanefa rehefa tena mandinika lalina ianao ary tena mijery eny amin'ny quartier eto Antananarivo ihany aza miala eto Antananarivo fa eto ihany aloha no jerenao hita taratra eto daholy ny fahasahiranana rehetrarehetra hita eto Madagasikara de betsaka ny olona tsy mihinan-kanina na mihinana kely indray mandeha isan'andro firy ny fianakaviana izay tsy manana na antsasaka dolara fotsiny isan'andro ny mba miditra aminy ka rehefa farahidina ohatran'izany tsika dia tafiditra anatin'izay ny zavatra rehetrarehetra voalazanao teo ny tsy fahafahan'ny vidy ny fiakaran'ny vidim-piainana izay mbola manampitrotraka an'izany rehetrarehetra izany mety fantatrao ihany monsieur Patrick fa amin'ny toerana maro eto Madagasikara indrindrandrindra amin'ny toerana faritra avaratra tsy nanany nosy iny dia mihoatra ny 10 ny kapoakambary ny ray kapoaka zany misy mandeha 510 any amin'ny faritra Sava iny zavatra tena mahagaga zany fa ahoana inona marina ny mahatonga anty vidim-piainana lafo be ty eo indrindra manko diako antanina eo mihitsy fanontaniana mipetraka hoe so ianao fa mba eto hamaly an'izay hoe tena fananiana atao ve izy io sa fitantanana tsy fahaizana mitatana zay zany tena hoe fanontaniana mipetraka amin'ny olona rehetra zany zao de mba apetrako aminao koa ny hoe tena fananiana atao ve zao toe-javatra zao sa tsy fahaiza mitatana mihitsy raha fananiana atao zao dia everiko fa zay olona manana n'izany toe-tsaina lomorina sy maloto be zany dia olon-dratsy ary tsy tokony hisy ny fitokisan'ny vahoaka aminy raha tena fananiana marina ny fampiakarana ohatran'izao ny vidim-piainana ary ny fampiakarana ny vidinentana zavatra ilain'ny olona amin'ny fiainana andavanandro indrindrandrindra amin'ny sakafo zay hoaniny ka dia tsy azoko eritreretina manahirana ny saiko loatra ny mieritreritra fa hoe fananiana n'le izy Andriamatoa Mamy Patrick miala tsidrindra fa ohatrany mahasositra ary tena manahirana mahonena loatra ny mieritreritra ny vahoaka anaovana zany fanahiniana zany raha izany marina ny zava-misy fa kosa za aloha mihevitra fa ny tsy fahalalana mitantana no tena zava-dehibe misy amin'izay zavatra zay misy angamba ny olona tena ratsy ary tena ratsy tsy tokony hanana fiainana mihitsy eto mialatsiny fa voavina anao pelerinage io kanefa ny mieritreritra ny olona manana fananina anao an'izany de tsy afaka mandefitra ny eritreritro zany amin'le izy ka mifona amin'Andriamanitra fa amiko de tokony tsy ho velona eto ambonin'ny tany ny olona manana fanahiniana ohatran'izany amin'ny vahoaka fa le tsy fahaiza mitantana kosa aloha dia io zavatra fantatra amin'ny andavanandro zao ange ny vidim-bary rehefa
ampidinina amin'ny fanafarana vary avy any velany dia manimba ihany koa ny famokaram-bary misy eto amintsika eto ka tokony eritreretry ny mpitondra fa adidiny voalohany indrindra dia ny manome zavatra hoan'ny vahoaka ary inona moa ny zavatra hoan'ny malagasy afa-tsy ny vary dikan'izany a dia manampy amin'ny famokarana mitady ny hevitra rehetrarehetra ahafahana mamokatra be indrindra nisy ny politika ny kibo ny première république noesoesoana ny fitondrana PSD tamin'izany fotoana izany kanefa voky araka izay nitadiaviny amin'ny fiainany andavanandro ny vahoaka malagasy ary mbola afaka nanondrana ny ambam-bava tany ivelany dikan'izany nisy ezaka natao a nampandrosoana ny famokarana ny vary teto Madagasikara ary tsy ny vary erery ihany fa be debe ny sakafo vokatra eto amintsika ny mangahazo ny katsaka ny bageda ny zavatra rehetrarehetra zay azo ny sonjo be debe ny vokatra azo atao amintsika fa tsy apetraka ny politika rehetrarehetra ahafahana mampitombo an'ireny vokatra ireny ary anampina ny tatsaha-mpamokatra mba ahafahany tena mokatra ny resaka tsy fandriam-pahalemantsika teo fa tsy izay ihany fa eo koa ny zavatra rehetrarehetra ilaina mikasika ny modernisation n'ilay famokarana ny fampikambanana ny vahoaka mpamokatra ao anatina coopérative ohatra nisy tety ferme d'etat nisy karazana famokarana lehibe zay azo atao nisy aza tamin'ny fotoanany président Ratsimandrava colonel Ratsimandrava zay maty moa fa efa atao anatin'ny programma nasany le atao hoe ferme ho an'izay rehetra mianatra ho an'ny fambolena izay hialana amin'ilay hoe vao miala amin'ny sekoly fampianarana fambolena dia alefany ho mpiasam-panjakana ny agent technique d'agriculture ny adjoint technique d'agriculture izay mivoaka avy amin'ny sekoly agricole na collège agricole io na lycée agricole mbola betsaka reny bâtiment reny trano reny mbola misy amin'izao fotoana zao fa ny mpianatra dia lasa tsisy tsony ka ireny zany no natao mba ahafahana zany mampitombo ny vokatra eto amintsika fa io fanafarana sakafo any velany fa indrindrandrindra le vary io dia fitadiavana arena ary mampalahelo ka eo mety tonga le zavatra voalazanao teo Andriamatoa Mamy Patrika le hoe fananina ve satria mety ho fananina tokoa mba hitadiavana vola amin'ny fanafarana vary avy any velany dia avy amin'izay amarotana niny amin'ny vahoaka zany tena fanambana fananina moa te fanambakana vahoaka kanefitsika mamboly vary tsika afaka mamboly vary fa zany hoe ny fomba famboletsika mety afa tsy mifanaraka tsony amin'ny toetrandro foto-tsakafotsika io foto-tsakafotsika io vary io ary io mihitsy ny tokony atao zao ara na dia ny sombotra famokaram-bary defa tsy mamokatra arak'izay tokony ho izy tsony ny fizarana ny rano miteraka olana aty sy aroa any Mahabo any Marovoay any Alaotra amin'ireny toerana rehetrarehetra famokarana vary reny ity be tsy mitatatra ity mahavokatra na voky ny vahoaka ny Antananarivo sy ny manodidina rehetrarehetra fa fomba hoantsika tia no ohatra ny miverindalana ihany fa de tsy mba hoisy tsiry-panahy mba anazava ny saina ho an'ny mpitondra zany mba anaovany ametrahany politika izay ahafahana mamokatra satria manana ny tanytsika nomenjanahary tany ahafahana mamokatra azoko ange zany mety marina ihany zany ve le tenin'ny mpanao politika sasany ny tena mpanao politika sasany sy ny mpanao sy ny mpay toe-karena reny zany hoe tombona ve zany aminao le hoe ampanotraintsika fa tsy tokony hantra mihitsy
mitombona hoe zay hoe ampantrana zany tsika raha ohatra ka ny mpitondra ny vahoaka tsy mitady ny fomba rehetrarehetra ahafahana miady amin'ny fahantrana ka mitondra le fampandrosoana tena izy ho an'ny rehetra de marina tokoa fa misy le fananina ampahantra vahoaka ary zay le lazaiko teo hoe fahotana mahafaty izany ho an'zay zahay katolika moa de amilaza an'izay fahotana mahafaty de tena ota lehibe indrindra zany satria famitahana ny vahoaka ianao nampindramin'le fitondrana satria hitady tombotsoa ho azy zay ary nisy fifanarahana taminy nisy contrat io ka rehefa tsy manatanteraka an'izay contrat zay ianao a dikan'izay zany a dia manambaka vahoaka ianao manazaza vahoaka infantilisation du peuple ary fananina marina ny ampahantra azy satria rehefa mahantra izy ny lazaiko teo a rehefa nona ny kibo mivezivezy ny fanahy de azonao atao zay tianao atao azy izy avy eo vidinao amin'ny 2 arivo zany ny fanahiny zany ve de mba zavatra azo eritreretina zany mampalahelo zany ndre matao mampatriky ho an'ny mpiaino rehetrarehetra de miteny eto fa tsy tokony ho isy tsony ny fanomezana toky ireny olona mivady bele rano ireny olona mitady ny fahefana eo ampelantanany atao fitaovana hitadiavam-bola fa tsy natao fitaovana anasoavana ny tanindrazana sy hitadiavana ny tombotsoa ho an'ny daolobe loha hevitra fahatelo farany alohan'ny idiran'ny mpiantsehatra amin'ny antso Antarbe Andriamatoa Premier Ministre dia hiatrika fifidianantsika zay aloha zany malaza hiatrika fifidianantsika fifidianana zay ho filoham-pirenena zava-misy nefa toa atao hoe teraka resabe ihany izy ity amin'izao fotoana eo ianao mba ho anontaniana hoe ahoana zany ny fahitanao ty fifidianana zay ho karakaraina amin'ny 2018 ny CENI moa io a efa nilaza fa misy ny vola hikarakarana 52 milliards raha mivoavaovoaka zany a dia misy ny avy amin'ny gouvernement mikarakara azy dia misy koa ny an'ny CENI a mikarakara n'io fifidianana io zany samy misy ampahambola avokoa ireo etsy andany somary manaitra ny olona ihany koa ny hoe maleo tena marina ve ny CENI sa tsy maleo tena zany io daholy eo amin'ny fizotran'ny resaka fifidianana mitaraina sahady ny rehetra zao fa misy tena ataoko hoe ny rehetra satria vaovao mieliko avana be fa dia hoe ao anatiny misy manao fampielezan-kevitra alohan'ny fotoana ny zavatra misy amin'izao fotoana etsy an-daniny ihany koa vaovao mivoaka androany atambatritsika mihitsy le izy dia eo ianao anazavany hoe misy hevitra tsy tetika fanelikiliana kandida ataon'ny mpitondra hoe mataon'ny kandida atahorany zany atsoatsy etsy an-daniny ny fanaraha-maso ny lisym-pifidianana dia rehefa nandao ny fanadiadiana teny dia mbola kamokamo ny olona ao misy tsy dia miraharaha loatra ary farany ao anatin'izay akoatran'izay tsy voalaza dia betsaka mifanahin'ny mpanao politika eo anivo ny fikarakarana ty fifidianana ty ary indrindraindrindra fireetaretany le lalahy-pifidianana vaovao mbola tsy tonga eny amin'ny anteny meraka nefa efa voadinika atao amin'ny gouvernement fatavaky ny conseil de ministre petraka koa nyfanontaniana ina marina zany nisy eo anatin'izay lalahy-pifidianana vaovao zay mety atahorana koa nyfahatarany tsy ho tonga eny amin'ny anteny mera ny anapahana an'izay resaka volavolan-dalàna rehetra izay izy raha ataontsika banky tokana zany ny situation misy ao anatin'ny fifidianana anapikokely azy farany hoe io fa mety taniditra antsehatra koa
ianao anisan'ny mahafantatra tsara momba an'izay dia matompo Premier Ministre satria tamin'ny fitondranao teo ny tena nisehon'ny toetra tady hiditra koa zany zao resaka SADC sy ny communauté internationale ireo rehetra ireo zany a no bambaremba na notaninanao a hitondranao fanazavana tompoko a arak'izay faneho-kevitra hoentinao tompoko. Eny ary misaotra Andriamatoa Patrick za aloha dia tena maheno an'izany fanontaniana be dia be apetraka ao zany a mieritreritra fa io marina no mahatonga le lonilony, io marina no mahatonga le tsao, le tsy fisiny ny fanazavana avy amin'ny tompona ndraikitra mivantana. Ny exécutif atsika no manana ndraikitra voalohany indrindra mamolavola amin'ny lalam-pifidianana sy ny zavatra rehetrarehetra mikasika an'io fifidianana io. Dikan'izany a tokony manapa-kevitra zareo ary mandray andraikitra aingana mandritra an'ity session parlementaire fandrony amin'ity taona 2017 ity, satria raha tsy izay dia izany fanontaniana rehetrarehetra napetraka ao zany Andriamatoa Patrika dia ho tavela ao anatin'ny sain'ny olona ary tsy hoe ho tavela fotsiny fa hitombo ia maro hiteraka tsaho, hiteraka zavatra izay tsy ampilamina ny saim-bahoaka. Ny fifidianana dia didy masina ho an'ny vahoaka malagasy. Eo ihany izy no afaka maneho ny fahefana ananany amin'ny maha-olo-pirenena azy, satria zony ho an'izay manana an'izany zo zany ny mandatsabato ary ny mifidy izay olona hitany fa mifanaraka amin'ny fanantenany amin'ny zavatra izay heveriny fa mety ahasoa azy, ahasoa ny firenena izay misy azy. Ka zava-dehibe loatra io fifidianana io a amin'ny fiainana demokratika ny firenena anankiray. Ary tsika ny safidin'ny demokrasia, ny safidin'ny republika. Koa dia ataoko fa adidy lehibe an'ny mpitondra atsika zany a ny mamoaka n'io lalàna mikasika ny fifidianana io. Tokony atao aingana dia aingana mba hanazava ny saim-bahoaka, mba hahafantarana ny lalana izorana. Fa raha tsy izay anika dia eto tsika ty hiandry lava eto dia inona indray ny atao rehefa avy eo? Amoaka ordonnance indray sa hanao zavatra hafa koa izay tsy mifanaraka na velively amin'le tena demokrasia. Ka zavatra tena manahirana mihitsy ny mieritreritra an'izay. Ianao moa nametraka fanontaniana to mikasika ny seny, tokony ho tompona andraikitra voalohany ny seny amin'ny fikarakarana ny zavatra rehetrarehetra mikasika ny fifidianana, ankoatra n'le lalàna izay izy no manatanteraka azy. Kanefa rehefa tinina sy heverina afan'lazaiko teto ihany izy ty tsy mety ho an'ny fanendrena ny olona ao amin'ny seny. Ny fomba fanendrena azy tsy reo olona ao reny no alako fa le fomba fanendrena azy ny tsy mety. Zay mahatonga azy ny tsy mahaleo tena redevable amin'le andrim-panjakana na le olona nanendry azy reo olona reo. Zay zany a zavatra anankiray tiako hosoritana eto. Faharoa manarakaraka an'izay le structure, le fomba, le rafitra sy ny fomba rehetrarehetra anatanterahany ny asany dia tsy mety ihany koa, satria tsy ampy ilay fepetra rehetrarehetra zay tokony anatanterahany le asany antsakany sy andavany ankitsiny sy amin'ny rariny ary ao anatin'ny fahamarinana tanteraka. Tsy miandany na atsy na aroa mba tsy isiany ahiahy rehetrarehetra, satria
mipetraka foana ny aya nilaza ny présidenceny fa hoe anatratra folo tapitrisa mpifidy amity fomba hoana no atao zany move ny fanatratrarana n'le folo tapitrisa no zava-dehibe sa zay olona rehetrarehetra satria magaga tsy fantatro manko nydika an'le hoe folo tapitrisa inona io folo tapitrisa io avy aiza inona no mametra an'izany refy amin'inona io fa ny ady ety zay olona rehetrarehetra manana ny zo ahafahany fidy mameno ny fepetra rehetra mikasika an'izany olo-pirenena malagasy manana ny ampitaona ary manana ny zo rehetrarehetra ahafahany fidy de tokony ho voasoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana daholy fa tsy misy overy ary tsy ho voasoratra ka tsy afaka anatanteraka ny adidiny ary overy zo zay zavatra zay a dia adidy voalohany fa le folo tapitrisa aloha de tsy fantatro marina move izay ny salany ny isa hita hitanjaro avyezy io ny tsy fantatro ny manarakaraka an'izay a de zao ny olo-pirenena izay andeha hifidy dia tokony ho voasivana tsara ao anatin'le lisym-pifidianana mba tsy ho anarana intelo na inefatra miverina no hita ao anatin'le lisym-pifidianana ka ho tratra le folo tapitrisa amina zavatra ohatran'izany zay de tsy mety mihitsy misy hadidy be debe le doublon zany fantatsika am'izay manko ny afantarana azy io manko tsy de doublon ndraindray fa misy triplon misy quadruplon le olona afaka mifidy atsy mifidy ary ary le encre indélébile iny a misy afa manana fahaizana manokana mikasika an'iny asina savony fotsiny le tanana de avy am'izay ataony izy iny vita izy iny a de sasana ndray de afa hitanao fa mahay zavatra maro be mihitsika mikasika ny fanodikodinanjavatra ka izay zavatra zay zany a tokony hialana ary tokony malina dia malina ny seni satria tompona andraikitra voalohany izy mikasika ny zavatra rehetrarehetra mandrakitra ny fifidianana io e zay zavatra rehetrarehetra adidiny dia tokony ho tanterahany ankitsim-po tokony ho tanterahany anatin'ny fahamarinana tokony efa misy fanentanana zao ho an'ny vahoaka malagasy amin'io fifidianana io amin'ny fisoratana anarana ny amin'ny lisym-pifidianana ary tsy ataotao azy ohatran'izao fotsiny fa efa tokony mandeha era ny tokantrano rehetrarehetra eny avy any amin'ny fokotany olona izay nomena andraikitra mikasika an'izany ka anoratra ny mpifidy ao anatin'ny lisym-pifidianana efa manana fitaovana moderne tsika izao ordinateur sy ny zavatra isan-karazany zay azo ampiasana jerena fa tsy niverina indroa ny anaran'le olona ary zay maty de oka tsy hifidy tsony fa mbola mpifidianina ihany ndraindray ny maty ka zavatra ohatran'izany a de fa tsy mety azo atao ny manatanteraka fifidianana madio sy ekeny rehetrarehetra na itsika samy praitanrazana io a na ny olona avy nivelany fa eo koa tonga am'le teny le tsy de tiako loatra ary mahonena teo a le fanahinina ka sao dia tonga am'izay indray tsika ka ararotiny ny tsy fahalalan'ny olona dia iny no entina anodikodinana ny miteraka krizy hafa de miteraka krizy hafa indray de izy indray no voa am'izany a ny vahoaka malagasy a fantanina kely fotsiny azonao valiana azonao tsy valiana tompoko hoe Andriamatoa maire Berzika candidat ny UNDD mbola mipetraka ve zay hoe candidat filoham-pirenena avy amin'ny UNDD ihany ianao tsy azo atao a ny
miteniteny foana ary mandainga amin'ny vahoaka. Efa nisy fivoriana matetitetika zahay afa niona tamin'ny tompoko laza Felbert koa ny tenako tamin'ny fahavelona ka ataoko fa efa tsisy resaka azo ivadibadiana tsony mikasika an'iny. Adidy masina ny fitantanana ny tanindrazana ary zava-dehibe ho an'ny olo-pirenena anankiray ny fandraisana andraikitra goavana ohatran'izany. Koa dia milaza aminao eto Andriamatoa Mamy Patrika ary atao koa horetany horendanitra hore eno ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa kandida ao amin'ny fifidianana ho avy. Manantena aho fa ho tanteraka ny fifidianana amin'ny izay tokony ho izy atolotry ny UNDD ary ny président national ny UNDD aneka no niaraka tamiko nandeha tany atsimo vao roa herinandro lasa zay dia nandeha tany zay niaraka tany efa nisy fivoriana imbetsaka tao an-tranony taria tsofinondry ka dia efa ataoko fa nisy fifanarahana ny mikasika an'izay. Izy koa moa nilazaiko teo efa tavaresaka tamin'ny lehibe ray aman-dreny be namorona ny eo antoko politika io ny tenako. Izaho raha teo moa membre ny UNDD hatra tamin'ny taona 1991 tamin'ny volana août 1991 no nidirako tao talohan'izay moa syndicaliste ny tenako ka tsy misy fisalasalana ao ny tenako. Raha misy kosa ao anatin'ny antoko UNDD manana fisalasalana dia raharan'izay fa niady dia tsisy fisalasalana. Okazava manana rominitra sasantsika raha misy fanontaniana tiantsika apetraka amin'ny vahiny mbola eo izy dia vonina izy ny amalen'izay amin'ny farany sy tondra ny teny famaranana 24 501 65 na ny 033 33 501 65. Eny tompoko miarabanao mampaty miaraban'ny vahiny baza atao moramora ve le radioanao azafady vohitazo vahiny aloha satria miagaga izao tamin'ny ankatetezanity reny niendehana hoe tsy nahazo fakataovana ireka-pirenena tao niadana ny vahoaka tiakitondrany ty nefany to efa manana fakataovana ireka-pirenena fa lasa nidina ny nasanavaka anay vahoaka amin'ny fahantrana to ngambany eo ty fahaizan'ny fotoana zay zany fa dia anaty ary nitetezanita moa dia mba nitoraka vohitazo ohatr'izay fa ny mahagaga eto amin'le olona ny amin'le loi de finance resaka pétrole sy gazoaly eto Madagasikara miakatra izy zao io androany amin'ity taona ty raha le loi de finance tamin'ity taona ty zany dia eo amin'ny 120 eo ny taxe nalaina tamin'ny gazoaly. Amin'ny taona avao zao teo janvier tika malagasy dia mety eto hiakatra anay io vidin'io gazoaly io sy ny pétrole satria ny taxe amin'izay amin'ny loi de finance teo 128 ariary. Zao nefa izy amin'izao vidin'izao 120 ariary efa mahafinanaina atsika zany hoe efa apoizina zao fa hiakatra ny vidim-piainana amin'ny tana ho avy io raha mbola izao mpitondro zao no eo eotra hoe mpitondra fametaka problema foana dia naninona koa zany tsy mba nanangana ny député tanana tamin'ny any mba nilana fanazavana izy koa no tsy mena tsy le député fa izy ao anatin'le toma efa ny amin'ny 500 page any sady ataon'le fitondrana ry amin'ny faraparany risy dia manitona nefa dia misy an'izany fiakaram-bidim-piainana zany izy ohatra ny fiampitapita ke dia le resaka ACM sy ny lalam-pifidianana dia mahagaga loatra fa dia matahotra inona ny ACM dia manao zavatra oatra nefa ilalao fetsifetsena ohatran'izany fa izay dia mba miteny zay vahoaka alao ilatsaka daholo sy ilatsaka amin'ny fifidianana io dia milasa koa ianao président Pernasa fa dia eo zay ngambany voahitany hoe tiny tena mpitondra fa zao zay dia tena sahirana so da betsaka mifaneo koa fa afaka nanehevitra mampatrika dia mitondra atsika. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka mandroso ny antso manaraka. Miarabany Patrika, miarabany Monsieur le Premier ministre, miarabany technicien, miarabantsika rehetra izay mandroso radio viva zao dia misaotra ny rena miaina fitenena. Tena misy maro ny olona ohatranao Andriamatoa Premier ministre samy joro ary samy teny ohatr'izao dia mba angamba mba tafavoaka ihany ty firenena ty raha mijoro amin'ny foto-kevitra hatramin'ny farany olona fa tsy miovaova
fa mampalahelo mihitsy ny fiainana vahoaka mihitsy zao tena mandrindrina anazy satria le sakafo tena fototry ny sakafo malagasy le vary no tena lafo sy zaka fa be manao sakafo ambany fota tsy mihinan-kanina raha tsy le mandeha isan'andro angamba ny gray kapoaka ho an'ny olona 7 ho an'ny olona anankivalo tsy trapan'ny fanjakana ve zany tsy trapanareo communauté internationale la ve zany olona miendrika tatana amin'ny fireneny ve ny olona tsy mihevitra ny vahoaka ny ohatr' zany ho apetraka aminareo kely le fanontaniana tompoko fa tena tianay vahoaka tia fireneny le mpitondra dia mba mijery akaiky sy mitsinjo ny fiainan'ny vahoakany misy insécurité tsy andaniny ny solota mpiainana jereo ny embouteillage eraky ny mpana tena nefa anao fa mitotototo amanalina zay efa mahinananao sy debavanao zany mba hamelomanao vady amanjanaka ao amin'ny fahamarinana fa tsy amin'ny alalan'ny ratsy fa raha ohatrany hoe mitohitompoko dia mitombo reny mpangalatra sy ny mpamon'olona sy ny totakely efa tsy zaka tsony dia izy amenareo fanjakana tsiny amin'izany izy amenareo mpitandro filaminana tsiny amin'izany mba apetraka kely hoe fanontaniana fa ohatranareo mihitsy akanay vahoaka anao tsy fanao raha ohatran'izao ataonareo efa mifitondrana zao efa tsy zaka tsony izy tompoko tena tsy zaka izy mba afaka hiaino anay nareo mpitandro filaminanareo nareo koa nefa tia amin'ny vahoaka mivady amanjanakareo sy mihavanareo afa-tia aminay vahoaka samy miadana koa mihavanareo any ka tsy rarahinareo mampalahelo le izy tena mampalahelo tsy hitanay tsony zao tenenina tompoko fa dia eto sika samy fampitazana eto moa fa hitatsika ihany zany amin'ny fifidiarana manaraka io dia nenko anareo vahoaka matony teo mbola te hisisika eo efa nitondra efa naongana teo misy dikany zany tahaka an'izao ataon'izao mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao sotra tompo isaorana betsaka ianao dia makasitraka mandroso ny antsoa manaraka 24 501 65 na 033 iny tompoko mandroso tompoko allo miraba alao tompoko miraba tompoko dia miraba vahiny any teo mampakarika miraba atao moramora le radio anao azafady a dia momba ny vidina vary zany a sy ny frais mba tiako resana satria ny taxi be milaza hoe tsy hanondrotra frais dia mitovy amin'ny varivary ihany misy taratasy kely mipetaka ny anaty taxi be manondrotra frais 67 hectara tarabatona eo androtam-pianaka dia 500 sy arivo ny frais amin'ny mahisa raha mitaingana mahisa anao mandeha ivatra dia torak'izay koa tsy maintsy frais any ivatra 500 dia momba ny ambany tanàna indray zany a amin'le fifidianana mampalahelo tokoa satria reny olona reny tena maro anisa za fa milaza an'izany satria reny daholo ny fipetrahan'ny olona rehetra izay tsy manana nefa amin'ireny tsy mba atao anaty lisy fifidianana fa afaka vahana zany ary misy fokotany reny a dia fokotany tsy mijery an'ireny eny amin'ny toerana mazava ara misy fokotany misy olona manam-pahaizana tsy atao ao anaty lisy fifidianana ny anaran'ny olona tsy maina anaty daholo dia tsy any anaranao dia tsy afaka afidy dia efa na iny olona tsy afaka afidy iny a tokony mba raisina le karapanondro sy ny karazany a dia ampidirina indray any manaraka fa tamin'ny teo aloha zany misy an'izao dia zao zany zay mba mangataka mihitsy amin'ny fanjakana rehetrarehetra indrindra ho any any ambanivohitra miainga fokotany manko le misy fifidianana zao a tsy tonga dia avy any ambony dia mizina any ambany dia tokony efa mba mitety tanàna zao a efa manoratra amin'ny anaran'ny olona tsirairay avy ao ny feno 20 taona reny tsy malala mihitsy hoe andeha isidy a tsy fantany akory zao ataony manao karapanondro ary izy mbola mandoto 500 sy arivo mbola mandoto 5 arivo sy ray alina hoe vita andray andro mampalahelo zany dia tia hinana amin'ny vahoaka rehetra zany dia mihinana daholo le fanjakana zany a tsy mitana mpitondra fanjakana azy mihitsy fa manao didiko felehibe ny lehibe manao ny ataony dia ny kely a fita moa zany dia atao a ny hotela tanana nefa raha tsy misy dia mivoaka ihany mifanina androany dia davina volaloha fanjakana koa etsy andaniny dia misaotra anareo mba nanao an'izao faneho-kevitra zao zany mba hahalalany olona rehetra hoe mba afaka miteny zany ny olona madinika fa tsy ny olona lehibe ihany afaka miteny dia misaotra betsaka tompo isaorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko raisitsika ny antsoa manaraka rehefa misy a eny tompo ya banaiky aneo hevitra dia miraba vahiny ihany koa
zavatra tianambara dia izao efa maro ny olona miteny teo tsy androany ihany fa hatramin'izay ny amin'ny fiainana izay miakatra ary io tsy hijanona mihitsy izy io. Milaza ny fitondrana nefa ary Andriamatoa filoha mihitsy no milaza miresaka hoe mihoatra ny mpanambony ny zavatra vita. Inona ny vita? Nefa amin'ny lafiny indraindray izy miresaka hoe hitady vahaolana. Eo zao ny gouvernement hitady vahaolana. Nefa milaza hoe mihoatra ny zavatra vita, mihoatra ny zava-bita. Dia aiza ihany ary ty fitondrana ty, dia aiza ihany atao mihevitra ohatr'izany foana ve ny fiainam-bahoaka e? Za zany tena manaiky an'ilay fitenenan'ny Andriamatoa Razakarimanina teo hoe avy ireny ao vahoaka ny fitondrana. Zay angamba tena zava-dehibe indrindra, meny vahoakanao io rehefa tsy tafavoakanao baolina avy ireny ao vahoaka ry aza miandra ny vahoaka ilatsaka eny an-dalambe tsony. Efa zavatra efa fanao zany dia ianao no tafavoaka eto fa izay nge etsy ihany izay mazaka fa ianao no tafavoaka eto. Dia ny vahaolana tena tsara indrindra dia ny anentanana ny vahoaka tsirairay le efa mba tsy mety mifidy ireny satria ny olona nge tsy mety mifidy ary tsy nazoto mifidy mihitsy hatramin'izay satria tsy mahita n'izy sady nozoro ihany mba fidianana an'Andriamatoa filoha io ary dia mba hoe olona vaovao sainga kay ny fanao any taloha ihany io nataony io. Dia mba hanentanana antsika izay tsy mifidy hatramin'izay mba hijery listy fidianana dia mba hanoratra anarana dia mba hifidy ihany koa. Saza dia mandany an'ireny mpanao politika ireny. Maro nefa ilaza olona vaovao maro nefa milaza ilatsaka, ao koa zandrikely, ao mpitondra fivavahana, fa iny mifidy dia mahay. Isaorana betsaka ianao tsy mahazo manonona olona hovidiana, mbola tsy manao propagandintsika, moka zava. Raisitsika ny antso manaraka. Eny tompo. Sotra rena tompoko nanome fitenenina. Eny tompo. Faly miaravanao Andriamatoa ministra. Tonga dia any aminao aloha misady rehefa ka 91 ianao niaraka tamin'ny Andriamatoa Taisy fa lasa korazy Safiarjery tanorana ny toko. Dia tokony ange tsara tamboany raha malala. Fa za miteny aminao hoe raha ohatra tazoninao dia targeta fa alemeny zapelidera ka nametraka tsara ny demokrasisy izay ny anohananao. Zay nyany mba sy ady sipiteny kely zay satria ny zavatra hitanay amin'izao fotoana izao dia hoe zay tonga eo tao ny fiainany manokana ny mahafinaritra azy. Ary io moa zany ianao ilay historia raha teo c'est le malheur de l'Afrique. Ike zavatra io. Fa miala amin'izany tsika gasy, tsika tia pays zone australe. Fa miala amin'izany fa afrikanina. Na inona filaza antsika afrikanina. Zay le izy. Ao le izy. Ka tiako amafisina dia hoe ianao ary fa izaho kely ary. Satria hitako resanao le tena base fondamentale problème to Madagascar dia ty resaka insécurité tia sy ty corruption tia surtout le tribunal io raha malala io zany ny olona ka raha vao zany no hita hoe sy mitombona eto Madagascar c'est état faible le fanjakana. Ahoana ny fomba hamerenanao an'io indrindrandrindra ianao mitena ao atsimo ao ianao zay afaka mitany anaty alam-remena bilany ka hanentana ny olona zany hoe fidy anao dia c'est un risque monsieur le premier ministre bizarre zay fa enjana be nao sao zao voaingana teo io dia no ty député tonga hoe tena misy fa zany tena olona député nasoa raha tonga tany ny secrétaire d'état la gendarmerie fa andro iny izy ny tonga aloha any manentana ny olona kely vao commune kely vao hoe ay zanay soa azy miresaka amin'io ialao pa mialasina miresiteny ialao pa io mitondra soa ty nefa io toerana io nefa hitandro zany ao gendarmerie ny général ny saiga général avy any Toliara fa hoe eo ny enseignement de Bovidé
makany amin'izao ny mandriry io ka ho asiana poste fixe lafo le izy ahoana ny fahatreretara amin'izay hojereko fotsiny be zany nombofimapisazany ahoana io miaraka fitekiteka sendana amin'ireo rehetarembofidy regny manao azy sonety Madagasikara sotra toko isaorana betsaka ianao antso rehefarandro raisitsika ry eny tompo allo ianao zany mamarana ny arabany préministre tompoko samba mivomba hita tary mba mahita ny préministre ao dia manararoty fa anankiroa mitaiky ampafanontaniana tiko ny préministre momba n'le boîte rose alohan'ny alana tao a misy liste izy ianao tamin'izay fotoana zay nomena ny président izy nanao ny fini zao vesa inona ny sakana tsy nanaovano tamin'ny anao tany fa liste nomenao azy mandrika amin'izany keo a tamin'ny tompoko la professeur Zafiaviter tamin'ny tetezany didinay tsara mihitsy le boko be naterin'ny président Zafiaviter tany amin'ny fitarana sy tany amin'ny Bianco porté dispoisi nefa misy preuve fa ndraiky le zavatra anankiroa teko mba ahoana ny fahitanao an'izany deuxième point mitondra fitoniana ve familiana candidat tonga dia tsoroka eto mihitsy a président Joajoel sy président Bafarimanana na nyray na izy roa ve tompoko raha ilika dia mitondra fitoniana sotra rera tompoko isaorana betsaka ianao dia mankasitraka indrindra tompoko isaorana betsaka isitsika tamin'ny faneho-kevitra mankasitraka makately Andriamatoa Prime Ministre Omer Berzika moa novahintsika misy fanontaniana foy ihany ngamba hovalianao dia hitondra ny teny famaranana ianao a Andriamatoa Prime Ministre manana eo amin'ny ataontsika hoe 8 minitra eo ianao a hitondrana an'izay tompoko misaotra indrindra ho an'ny olona rehetrarehetra izay nametraka fanontaniana sy soso-kevitra ary nilaza ny zava-misy dia tolorana fisaorana BDB misy BDB amin'ireny zavatra voalaza teo ireny a tsy mandeha ty amiko irery ihany fa mandeha amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra isaorana ireny olona ireny misaotra indrindra koa ho an'izay nitoraka voninkazo araky ny teny voalazany teo sotra fa voaray ny fehim-boninkazo avy any aminy any a zava-dehibe tokoatran'izany satria milaza fitokisana ho an'ny tena ary tsy fantatro na hoe mendrika an'izany fitokisana zany ny tenako na tsy mendrika fa raha ny ato apoko dia vonina ny ezaka anao zay rehetrarehetra mety asoa ny daolobe ny fahasoavana iombonana ary ny fahasoavana ambony ny firenena zany hoe ny tombontsoa ambony ny firenena no tokony ezahan'ny mpitondra rehetrarehetra hatrany ho tadiavina satria izay rery ihany no adidy apetraky ny vahoaka aminy fa tsy sanatrin'izany akory a fitadiavana tombontsoa manokana ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ao anatin'le loi de finance araky le voalaza teo moa io a zavatra anankiray mahagaga raha ohatra ka jerena ny vidin'ny solika eran-tany izay hita fa tsy de miakatra firy ary nisy fotoana raha tena nidina ambany de ambanyntsika eto a tsy mba nisy fiantraikany tamin'ny viditsolika teto amintsika mihitsy zany kely de kely ary raha nisy fidinana de kely tsy nifanaraka akory amin'izay zava-nisy tany amin'ny toerakafa tany kanefa io viditsolika io de misy fiantraikany mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'ny fandehanana mifanerasera etsy sy aroa ho an'ny mpandeha ary sala am'izay koa ny vokatra entiny reny camion lehibe reny dia tokony hojerena akaiky io zavatra io eto amintsika eto a misy solika izay zarainy ireo société mpivarotra solika ireo ka dia tokony raha maso akaiky ny famerana ny viditsolika ataonareo
tsy maintsy iazahana amin'ny fanjakana izany zavatra zany sala am'izay koa ny fanamboarana ny lalana avy amin'ny taxe alaina aminareo solika ireo vidin-solika ireo ane mpivarotra solika ireo nazahoana ny fery ny fonds d'entretien routier ka za aloha miombokevitra amin'ny izay nyteny teo mikasika nyte zavatra ty fa tokony mijery an'io akaiky ianareo solom-bavambahoaka ianareo zay ny fidin'ny vahoaka hitondra ny etaetany sy hitady zay fomba rehetrarehetra zany miaraka amin'ny fanjakana mpanatanteraka mba ahitana indrindraindrindra ny tombotsoa iombonana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy ny tsy fiovahavana arak'ilay voalaza teo dia anisan'ny zavatra anankiray lehibe tokoa io amintsika malagasy dia lasa aretina ho an'ny mpanao politika maro eto amintsika io moa le lazaintsika amin'ny teny hoe mamadika palitao lasa fomba ratsy ananan'ny mpanao politika io izay tsy manana fidélité amin'ilay antoko ny aviany marina tokoa le voalaza teo fa raha vao misy indray crise dia ho tonga indray ny communauté internationale ino moa fanilazalazaina andriamatoa mamy Patrick teo fa minambaro ny misy latsaka dia adino indray ny lazany mikasika an'iny fa eny tokoatrany efa enoeno anoany fa hoeny sadek indray ho avy eto nefa le sadek ane raha nijerena tamin'iny tetezamita iny dia tsy naomby ary ataoko fa tsy vahaolana eto amintsika mihitsy ny fitsofohan'ny sadek eto nahatonga niny fotoana ny tetezamita lava be ohatran'ireny no ny sy fahombiazany koa dia isika malagasy samy isika afaka mitady vahaolana ho antsika zava-nisy zany teto amin'ny tantaran'ny firenetsika nisy le fifanarahana tary amin'ny panorama dia maninona moa raha itsika samytsika malagasy no mitady vahaolana amin'ny firenetsika sady tsy mitovy ane ny olana tany Sud-Afrika zay entiny sadek ty amintsika hoe amahana ny olana eto amintsika tsy mitovy am'izay olana misy eto amintsika isika no mahalala ny olana zay misy eto ary tsika neka zavatra pays souverain tsika manana ny fandriana-pirenetsika ary manana ny fahendrena rehetrarehetra zay napetraky ny ray aman-drenitsika teo aloha zany no atao hoe sotoavina mamalagasy ny vahoaka marina dia miaina ao anatin'ny tebiteby lava ary tsy ampy sakafo hohanina amin'ny andavanandro tsy manako hohanina mihitsy ary fadiralovana zavatra efa tsy zaka itsony arak'ilay voalaza teo marina io ary efa niresantsika teto koa io andriamatoa mamy Patrika tamin'ilay valandresaka ny fanaovantsika teto ilay fifanakalozana natao teto ny mikasika indrindrandrindra zany ny vidin'ny vary dia za tsy mahita fomba hafa izay mba ananatsika ny anjaratsika malagasy atsika mpamokatra raha tsy ny fampisondrotana ny vokatra ary io izy le voalazako teo tsy hoe voatery mamorona akory fa be dia be ny zavatra zay misy ary fantatra efa nisy ohatra tamin'ny première république tany azo atao ny mamerina andreny zay mety aminy averina misy ny zavatra moderna fomba zay atao ny lakan-drano zay manondraka ny tanimbary ny lakan-drano zay manala le rano be loatra amin'ny tanimbary be dia be ny zavatra zay azo atao dia ataoko fa izany zavatra zany tokony ho tafiditra tsara ao anatin'ny programa anasan'ny mpitondra ary tokony ampiarina eny ary tokony dia mikasika ny lisym-pifidianana ho an'ny ambany tanàna miombokevitra tanteraka amin'ny madama zay nyteny teo hafa zava-dehibe tokoatrany ary tena ilaina izany raha ny tena marina ny zao tsy tokony ho lasany amin'ny farahidiny any tsika raha mijery ny zava-misy eto amintsika kanefa izay no voalazaka atao ahoana moa fa
le adidy masina amin'ny fitantanana raha-pirenena no tokony masoa ny mpitondra hatrany ka mitady ny vahaolana rehetrarehetra mba metimety ahatsara ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Misy fanontaniana mikasika ny bois de rose teo, ataoko fa sarotra ny tsy hamaly an'iny andriamatoa Mamy Patrika fantatro fa enjehny fotoanytsika kanefa izy ity efa matetika miverimberina teto amin'ny fifanakalozana fa matoa ny olona miverimberina amin'izany a mahatsapa izy fa ny harem-pireneny dia zay ny soketeny sasany dia anaovana trafika isan-karazany a izay tsy mifanaraka na velively amin'ny lalàna velona misy eto amintsika. Le lista io a dia nalefa tany amin'ny président de république tonga nahoana moa ianao tsy nahavita nanao ihany be de be ny zavatra efa natao iny ane zavatra CITES iny ane zay taony nanao any CITES tamin'ny fotoana zaho nanao ny tantana ny ministère ny raharaham-bahiny par intérim no nanao ny CITES iny niaraka tamin'ny andriamatoa Rakotovahiny zay nomena ny fahefana tao amin'ny ministère tamin'izany fotoana izany ary le directeur ny forêt no niara nanao an'izany ka io a zavatra efa natao zany mba tsy hafahana mivarotra ny varotra atsika fa izao kosa reny olona reny anaty lista reny aneka olona efa niarany didim-pitsarany tsy ny mpanao trafika de bois de rose rehetrarehetra fa olona niarany didim-pitsarany reny zany hoe zany a olona efa tokony nigadra na nany fa zareo de lasa nandeha fotsiny izy ny namela zareo a fa hotanina mipetraka io a ary tsy sarotra ny mamaly azy fa ny eo amin'ny fitsarana ihany araky le voalaza teo ka maninona moa misy ny kolikoly misy ny tsy fandriam-pahalemana misy satria be de be loatra ny tsy maty manota eto amintsika fa raha tsy saha mandray andraikitra tsika anasazy izay meloka tsy manaraka ny lalàna dia ary tsy hoe tsy manaraka ny lalàna ihany fa tsy mampiatra ny fanarahan-dalàna dikan'izany tsy manatanteraka ny adidiny eo ny tokony petrahan'ilay haute cour de justice dia embery foana zay rehetrarehetra ataotsika eto ka tsy maintsy manana an'izay finiavana izay anagatra anasazy analaza amin'ny asany raha fonctionnaire izy révoqué sy ny tany nisy daholo zany zavatra rehetra ary misy lalàna ny mikasika an'izany le enrichissement sans cause enrichissement illicite aveza ity trano mijoalajoala sy zavatra rehetrarehetra anananareo ty dia azo atao tsara ny fanadiadiana mikasika an'izay tapitra ny oratsika andriaministra misaotra indrindra fa bon dia ohatra ka misy fanontaniana le tsy voavaly teo a dia ialana tsiny indrindra fa tapitra ny fotoana dia tsy maintsy manaja an'izay koa tsika miala tsiny indrindra ho an'izay rehetra ohatra manana etaeta nefa tsy voavaly ilay etaetany teo misaotra tompoko isaorana betsaka ianao tompoko mivahiny teto amin'ny fandarana okazava makasitraka makatela dia amin'ny taona ho avy ndraika mampadimbira Christmas sambatra sy tomba vao hoampiny tomba vao anao ihany saotra indrindra tompoko ihany saotra amin'izay firarian-tsoa izay a za koa toraka izany ho an'ny malagasy rehetrarehetra satria izao fotoana izao ararotoka kely ihany mialatsiny indrindra andriamatoa Mamy Patrika ilazana amin'ny rehetrarehetra zany a ny firarian-tsoa feno na dia eo ara ny fahasairanana tsy tamboisaina manjoa amin'ny malagasy a mba hanao fety sambatra Christmas sambatra sy taom-baovao mahafinaritra ao anivon'ny fianakaviana. Azava